Vaovao hafa tanteraka kosa indray tanterahana tamin'ity herinandro ity ny atrikasa famaranana tamin'ny fomba ofisialy ireo tetikasa nataon'ny mpikaroka malagasy ary ihany koa ny fampafantarana ny mahakasika ireo tetikasa vaovao azo fanohanana ny malala-tanana moa dia anampy ireo mpikaroka malagasy mba ahafahan'izy ireo mandalina bebe kokoa ary ihany koa anandratra misimisy kokoa ny talenta sy ny fahaizana ananan'izy ireo. Tato-baovao mbola rahantsika amin'ny Ravakaranandriamanalina sy Mamrasoana Ivatra. Mpikaroka malagasy roa ahitana ny Dr Fanomezana Mihaja Ratsoavina sy Dr Roger Daniel Randreniaina no nahazo famatsim-bola mitetiny eo anenanelina ny R1 sy R1 ka hatramin'ny 10,000 sy €100 avy amin'ny Fondation Volkswagen. Tafiditra ao anatin'ny fandaran'asa Initiative for Africa mikasika ny Arena Voajanahary moa ity famatsim-bola ity. Ho an'ny Dr Fanomezana Mihaja Ratsoavina dia mikasika ny gidro Ansahamalaza sy Saona Radakaboka noho nisafidiny anaovana ny fanadihadiana. I Dr Roger Daniel Randreniaina kosa dia nisafidiny anao fanadihadiana mikasika ny trondro an-dranomamy izay efa manomboka lany taranaka. Ny tetikasa nataoko zany dia ny étude momba ny poisson endémique d'eau douce eto Madagasikara satria ny antony ireo trondro endémique ireo zany no anisan'ny trondro anisan'ny biby atahorana ho lany taranaka indrindra eto Madagasikara satria ny antony eo ny fampidirana ny trondro avy any ivelany izay manimba azy ireo ohatra ny fibataha izay mihinana ny trondro kely dia eo koa ny fahasimban'ny rano izay iainan'ireo trondro ireo. Ny zava-misy zany zao raha mijery eto Madagasikara tsika rehefa Antananarivo taloha misy ny atao hoe fony dia efa tsisy tsony zany amin'izao fotoana izao fa efa mandeha toerana lavitra be any anaty ala sy any amin'ny toerana lavitra tsy dia misy olona any sisa no ahitana an'ireny. Amin'ny alalan'ny Initiative for Africa dia mampiroborobo ny asa fikarohana aty Afrika ny Fondation Volkswagen. Misy ny antso amin'ny fandraisana toto-taratasy mikasika ny tetikasa miatefa amin'ireo mpikaroka. 10 taona lasa izay dia efa nisy ny tetikasa voafantana ho paso tombontsoa amin'ity fandarana azy ity izay mpikaroka Allemand roa no nahazo izany ary fikarohana momba ny Madagasikara no natao ka nisy ny fiarah-miasa tamin'ny département tamsana ny biologie animale eo anivon'ny faculté en sciences ny université n'Antananarivo. Efa nisy ny mpikaroka malagasy nahazo famatsim-bola tamin'ny fikarohana nataony ny taona 2010 teo ka efa mamarana ny azy avokoa izy ireo. Nampahafantarina tamin'ity herinandro ity teny amin'ny département ny biologie animale Akatso indray kosa ary ny anaran'ireo mpikaroka nahazo famatsim-bola mandritra ny 3 taona manaraka izany hoe 2010 sy 2011.